Raha fahafatesana tantara nosoratany Sederana Antenaina Rabearnala. Fizarana faharoa. Fahalalam-pomba tokony ataonao dia misaotra ano ny fanasako anao aty amin'ity toerana ity. Fa inoko moa ianao nandeha isorako. Moa nisy fihetsika tsara ve hatramin'izay fahankalalantsika ka hatramin'izao nataonao tamiko ka hoe andeha hisotra anao aho e? Azafady a. Fanazavana ihany no ilaiko sandrasako aminao dia ampy azy any. Fanazavana. Fa inona keny dia hoe antony anaovanao aho ohatr'ireny? Ianao tsy fantatra akory. Naninona anao aho? Tadidiko tsara fa teny amin'ny simetiera nanatitra voninkazo teny ihany koa no nahitako anao voalohany. Mba niangavy anao mba hanatitra eny amin'ny fiantsonana ny fiarakaretsaka. Ka angamba nanomboka teo ny fahatezeranao tamiko. Sa zany tsy mahatsiaro? Tamin'izay tokoa no resahanao tamiko voalohany. Ka inona ny anton'izany? Antso-tsay maro isan-karazany moa ta teoria. Ny hanomezako tsy ny an'izao fiainan'izao dia hoe maninona ary siasianao no natao iona foana e? Matetika mihitsy raha sahala amin'izao. Asa? Raha tsy miona nefa tsika ataoko fa tsy misy an'izany. Mitovy hevitra amiko kosa angamba ianao e? Ka efa izay izany? Iny zazaveriny tsy nampoziko hoe zanakao velively mihitsy a. Ary raha mbola saika maty indray a, torana tsy nahatsiaro tena. Tsy mbola nisainiko velively talohan'izany fa ianao ny tonga hamonjy ahy izay efa mitsitra teo afovoan'ny arabe. Reny fionana rehetra reny ny tsy tiako e. Tsy azoko ianao. Dia izay olona tafahoana sy tafaresaka aminao rehetra izany dia omenao tsino ohatran'izany daholo. Mitoanao raha ny marimarina kokoa e. Dia ny dikan'izany moa hitoka-monina ianao. Izay ny fiainako hatramin'izay. Fa olona ahoana renao ty e? Ohatrany tsy mazava amiko ny tianao hatongavana amin'izany a. Izay fitokananao monina any tsy rarahako, fa ny ataonao any tsy zakako. Te hafantatra ve ianao? Raha fantatro ny antony mety tsy hanometsiny ianao ihany angamba. Satria olona tomba mahay misaina sy mandanjalanja ihany raha fahitananao aty ivelany. Raha misafidy dia aleoko mijanona fanomezanao tsy ny ihany e. Fa nalavana dia hotsaky ny orana sy jiatry ny atsika tamin'ny sisin-dalana iny azy ianao. Tsy nitondra anao tamin'ny fiara aho. Nomeko teny mahery ianao mba hanadinoana ny endriko. Izay nefa ny zava-miseho fa toa vao maika tafahoana hatrany sika tao aorianan'izay. Fa inona no anton'izany e? Tsy fitondranao aho tamin'ny fiaranao tsy mampaninona mihitsy. Fa nananao izany ka tsy afaka ny aneranao amin'izany a. Fa ireo teny mahery kosa. Tovovavy. Raha vao niresaka taminao tamin'iny fotoana iny dia fantatro ny fiafarany e. Inona ny fantatrao ha? Ny fiafaraniko. Fahafatesana. Maninona? Tsy azoko. Ny fiainako ny voaliko ny fahafatesana hatrany ka efa leon'izany aho e. Maninona? Isaky ny voalohan'ny volana novambra dia saika mifakahita eny ampananterana voninkazo eny amin'ny simetera foana sika. Ie, mahatsikaritra anao eny amin'iny toerana iny foana tokoa. Olona sarobidy amiko avokoa no milevonao amin'io fasana io. Ka tsy te hanokatra sy hanampy ny fahateo tsony aho. Olona sarobidy aminao ohatry ny ahoana fa tsy azoko e. Izany no tena marina e. Intelo nanambady aho ary intelo maty vady ihany koa. Ka ataoko fa azonao tsara angamba izany a. Andray, tsy nampoziko. Intelo? Ka tsy tiako isy fanefa ny tsony izany e. Efa nivoadiny tsy hanambady tsony aho, nivoadiny tsy hamono olona tsony aho. Mamono olona? Tsy haiko e. Sady tsy mbola azoko hatramin'izao fa saika misaraka amiko amin'ny fomba maro hatrany izy ireny. Sarahany fahafatesana amiko toy izany hatrany. Noho izany dia raisiko hoerin'ny fitiavako izay mahery vaika sy mivadika poizina ho azy no mahatonga fahafatesana tampoka hatrany. Izany ve? Ka izay no antony defiko anao hatrany, fa tsy hoe misy inona akory. Andray. Raha vao nahita anao aho dia nientana iray ihany ny foko manontolo. Karazany tovovavy mambabo ny foko tanteraka mantsy ianao. Raha vao niresaka aminao aho dia fantatro fa tsy ho tanako ny tsy hitory fity aminao ka
Tsy te hiditra amin'izany intsony ahy e. Noho izay voady efa nataoko izay no antony. Mahagaga zany a? Mahagaga tokoa ny fiainako ary sarotra fisafisaina. Tsy zany e. Fa inona ny tianao tenenina? Ny fifandrifian-javatra misy amin'izao fotoana izao. Tsy azoko ilay tianao tenenina ka. Satria mitovy tsy misy valaka amin'izany tantaranao izany koa ny tantaran'ny ainako e. Hatramin'ny voalohany tiavako olona. Maninona tsara? Dia sahala amin'izany ihany koa ny fiainako. Inefatra nanambady aho dia inefatra maty vady. Inefatra nandevina olontiana. Maninona tsara hoe? Zany e. Ka tsy haiko hoe dia misy tantara mitovy be ohatran'izany ve? Tantaran'olon-droa izay samy tsy nisy nahita mangirana tamin'ny fitiavana. Dia tafahoantsika amin'izao fotoana izao. Tsy nieritreretiko mihitsy tokoa e. Dia olontianao ihany koa izany no anateranao voninkazo any amin'io fasana io isaky ny... Marina izany izy mihitsy. Ndray. Toy izany ihany koa ny fiainako e. Na dia tsy hanadiady ny fiainanao amin'ny Atsipriana aza dia efa mahatakatra ny fomba nahafaty ny vadinao sahady. Ao ny matin'ny lozam-piarakodia. Ao ny sasany matin'ny aretina tonga tampoka amin'ny fotoana tsy ampoizina. Dia maty izy ireny e. Maty. Toy izany ihany koa raha ny sarahako tamin'izy efa day e. Fa inona aloha no nahatonga an'izany e? Anjara ratsy ve sa... Ohatra ny hoe efa voasoratra ao amin'izany mihitsy ny lalana tsy maintsy izorantsika. Izay no mahatonga mamoy fo tahaka an'ireny e. Angamba mazava aminao amin'izay ny antony a? Niaina tamin'ny lalana ny ainanao ihany koa e. Nefa tsaroa fa zatsy nanao olona tahaka ny nanaovanao aho. Nieritreritra ny manao hoe izay ny vahaolana mety amiko mba tsy hisian'ny nahafo intsony. Tsy vahaolana amin'izany ny avinavina. Fa hono a? Ianao ve mbola mieritreritra ny ity olona hafa? Na za ihany koa aza leo e. Leo tanteraka. Hitanao ary izany. Na ianao aza mahatsiaro ny tenanao ho tofoka ihany koa. Indrindra moa efa manana ny zanako ka izy no ataoko fiononako. Sambatra ianao. Sambatra ve ozy ianao? Fa inona ny mahasambatra amin'izany? Ny fanananao sy zanako ka. Ianao no manao an'izany a. Fa raha ny tantarako toa tsy mba nisy an'izany fahasambaran'izany. Mba fantatrao moa. Mateo am-piterahana ny zanakay voalohany ny vadiko farany. Nididiana tamin'izany izy ka samy tsy nisy avotra izy mianaka. Indray. Izay ny sarahako taminy. Zanako izay noheveriko fa fanantenako sy fiposahan'ny masoandrom-piainako. Niaraka tamin'ilay reniny. Fotoana vitsy ihany anefa nomeny ahy. Isainana an'izany rehetra izany dia nalainy tampotampoka be izy mianakireo. Mafy izany a. Raha velona teo na dia ny zanako fotsiny aza, ataoko fa mba tonitony kely noho ny ainako amin'izao fotoana izao ihany ny alahelo. Misy marina ihany aloha izany voalazanao izany. Ankehitriny anefa mahafantatra anao sy ny tantaranao ka tsy haiko tsony indray izay mety ho toy an'izany. Maninona tsika raha mifampitondra ho toy ny mpinamana fotsiny? Mpinamana? Raha izay no mety hanalavirana ny fahafatesana izay manalokaloka antsika koa. Maninona moa? Ianao tsy mazoto amin'izany, za koa toraka izany ka ataoko fa izay no mety amintsika e. Dia izay ny tantarany. Dia nilazainy tamindry izany. Arak'izay naharenesanareo azy teo izaiko. Maly daholo anie izany zavatra izany noho ny seho e. Fa iza aloha izany olona izany e? Ohatrany tsy mbola fantatra angery zareo izany e? Tsy mbola hitanao moa izy iny? Fa ny mahagaga tokoa dia hoe misy tantara mitovy be ohatran'izany ve eto amin'ity tany ity e? Ny lalana nalehan'ny ray ihany no izoran'ny ray. Nefa dia tsy nifankafantatra mihitsy izany nareo. Na zaza gaga teo am-pandrenesana azy rifidy a. Efa nifankahita fotoana maromaro talohan'izay ngery zareo rifidy. Eny e. Efa nitenenareo tamikany izy le hoe nanatitra ny solokely taty hatramo izay. Dia samy matahotra izany nareo roa izao. Matahotra ny fankativa ianareo. Sodany avy eo hivadika ao ranomasy tsy hanam-piafarana toy izay lasa izay. Ohatrany manam-pitiavana azy ndry izany fanja. Izany ve fahitanareo a? Ie.
Tsy ateo masony fity fa manana endrika mambikana aloha iny tovolahy iny a. Eny e, mety marina ihany tokoa ange izany. Iza tokoa moa ny anarany ki? Ny anarany ve? Tsy fantatro. Fa naninona reo ny tsy mba nifampanontany kory an'izany e? Sady tsy nahaliana azy ny hamatatra ny anarako no tsy mahaliana ihany koa ny hamatatra azy e. Iza tokoa moa fa tsy tsaroaka izy teo a. Efa fantatro mihitsy nefa tany izy tonga tany ampiasana izay. Fa ahoana ny lazansehany fa hoe manam-pitiavana azy aloha zahay e, ha? Fa diso ve aloha ny eritreritra ry Fanja? Efa mazava nge lalana itondrako ny fiainako e. Zay asoan'ny solokely sy ny analam-piazana azy isa imasoko fa tena tsy tianambady tsony aka. Fanja. Sao dia mba tsy fifandrifian-javatra tsony ny fitoviany tantaran'ny ainanareo fa misy dikany tokoa a. Ahoana tsara hoe ry seheno? Misy dikany ahoany? Tsy haiko fa ohatran'ny mieritreritra an'izay fotsiny a. Fa inona aloha ny tena tiandry hatongavana amin'izany? Raha mitepo azy ihany ny fondry maninona raha mba handramana fara ilay loha kia. Ny amin'ny hoe fifandrifiany zavatra tokoa sarotra be aloha ny eritreritra an'izany Ka izay mihitsy hoa mahatonga hiteny izany rehetra izany satria sao dia iny ny tena anjarandry. Tsy misy anjara napetraka ho azy zany kia. Maza manao an'izany kia. Marina e, efa be ny izy zavatra ny ainako izay ary efa ampy areny. Asa aloha e, ndry ihany io ka. Zaho ohatra ny mahita fotsiny hoe toa mifanetana tsara kosa aloha nareo roa Raha iaraka aminy aho izy ndry dia raha mahafantatra ny zavatra hiandry azy amin'izany. Ka na indry koa aza nge atahorany amin'izany e. Tory olo tiany teo aloha koa mankony. Vao maiky aza zaniko. Mety hitombo izany ny loza. Ndry ve tsy mino tahoran'ny afantarandriany marina momba azy fa mety hifanandry fiandalana ny fiainanareo e. Seheno Marina ki izany mety amiko ki izao fiainako izao 5 taona io solokely. 5 taona no tsy nieritreretako an'izany tsony ka tsy te hiverina amin'ny efa lasa tsony aho e. Eny e, azoko tsara ny zava-misy rehetra ka manome rariny indria raha toa ka tsy azo ozongozonina amin'izany foto-kevitry indry izany tsony ndry. Izany aky ny tena ataopoko Ary toa ianao? Manahoana? Fa maninona ty ianao? Ny arahabako aza tsy valianao akory ve dia efa zany sahady ny tsenanao Manahoana re? Tsy izany fa tonga hamangy anao. Hamangy Fa inona no mahataitaitranao amin'izany? Ka izao fahatongavanao tampotampoka izao no ohatra ny tsy dia apoziko loatra fa azafady. Zany mialatsiny ary. Fa ahoana kay? Fanao fotoana angamo tsika sy ianao fa izany tsy nahatadidy sa misy antony manokana izao fahatongavanao ato an-tranoko izao? Tonga hamangy anao Hamangy Maninona kay? Ohatra ny hafahafa ihany ka. Efa niezaka ny nanalavitra anao aho e. Tsy nety anefa anao fa nanakana ny fiaranandehanako mihitsy tamin'iny fotoana iny. Tsy aleto aho hoe ianao raha tsy mahazava amiko ny zavatra rehetra. Ny ohatran'izao indrindra no nalaveriko tamin'iny nefa tsy nety e. Fa ahoana kay? Satria nanjary nalahelo anao Zay ny tena ato am-poko e. Tsy tanako ka nanainga avy tany lavitra tany ho aty aminao. Mba hafandray zany Hono afaka miaraka mitsangatsangana amiko ve ianao? Dia ahoana zany? Tsy voatery izao any efa rehefa hoe malalaka ianao ohatra ary raha toa ka manahirina anao zanakao dia ento fa tsy maninona. Dia ahoana? Efa fantatrao ny tantarako ka izany no manakana tsy tia olona tsony. Na za koa azy mitovy sika sy ianao. Ka tsy aleo ve samy miaina amin'ny fiainany ihany raha izany no izy? Sao dia mba ianao mihitsy ary no anjarako e. Ianao rery ihany ka raha olona hafa akoatranao dia mety tsy tatelaka izany Fa ahoana no hoe zaka? Noho izay zavatra efa niainanao teo aloha ihany ka. Sao mba hoe za le nandrasana hatramin'izay. Efa tsy niandry olona tsony aho teo amin'ny fiainako. Izay marina. Andao ranga hanandrana farantsika. Tena leo tena leo be an'izany Fa ahoana re? Tsy mitovy hevitra amiko izany ianao? Hitanao? Na ny mantatra ny anaranao aza tsy mahasarika tsony. Tsy mbola mifankafantatra ny antsika nefa ianao ty mandroso izany hevitra izany amiko sahady.
Sahady akory fa efa hatramin'ny voalohany nahitako anao teny am-panaterana voninkazo teny amin'ny fahasambatanao izany e. Efa samy misaona taona vitsivitsy sika sy ianao. Be ho any zavatra eto vitsika. Tena ohatran'ny sarotra amiko e. Fa nahoana kay e? Sa kosa tsy manam-pitiavana ahy ianao a? Matahotra sao dia rehefa hoe tena raiky piti aminao dia hosarahan'ny fahafatesana amiko indray ianao dia izay no tsy tiako. Malaina ny andevina fandiminy ahy e. Na za koa aza nge toraka izany fa lazaiko anao e. Saingy ohatra ny misy herikely ato anatiko ato milaza fa ianao rery ihany no tena anjarako. Ianao no fanaraka amiko ka tsy ho alainy amiko amin'ny fahafatesan'izany intsony. Sarotra be izany a. Tsy misy zavatra manakana antsika tsy hanandrana an'izany farany e. Tsy misy andrakandrana neny amin'izany e. Fa ny fahafatesana trano no manalika raha vao miodiody manodidina fotsiny ianao. Hitanao, noho ny olona tsy manatsiny maty noho ny vitan-dratsiko ireo dia efa nisotro ny aleko maty mihitsy aho. Indrindra fa tamin'ilay vadiko sy ny zanako tao an-kibo faran'izay. Ka raha toa ka mbola misy ny fanonefany aminao izany dia tsy mampaninona raha izany ho faty fa tsy izy ireny intsony. Ka raha izany no mampanahy anao, tsy mampaninona velively izany. So dia vao maika amin'ny fanipaka ny vitantsika ka vao maika zava-doza mahery efa niseho ny trangako. Inona moa no mahery mihoatra ny fahafatesana? Asa, izay hampandrasan'ny fiainana antsika tsy hay izany. Andao anandrana farana angatsika. Tsy manana finoana ve ianao e? Tsy haiko fa taminao ataony nanjary nanana fahasahiana lavitra noho ny teo aloha izany. Za indray nefa matahotra. Tsy haiko hoe inona no mahatonga an'izany. Esory eo anatinao ny tahotra dia andao isika hiara-dia. Dia ahoana izany? Rehefa nanaiky ianao ry Fanja dia izay no mahafaly ahy. Iarahantsika miatrika ny etraketaky ny fiainana mpisopatra antsika ka tsy haharesy antsika intsony izy amin'ity indray mitoraka ity e. Iny, fa ahoana moa izany? Ahoana ary? Ka ahoana ny amin'izanako? Sao dia adinonao fa za nge efa niteraka e. Ianao indrindra nanatitra azy tany an-trano indray andro iny ka mahafantatra an'izany. Tsy olana. Ary efa 5 taona izy izao. Rehefa zanaka ao dia zanako ihany koa. Tsy ho kamboty ray intsony izy manomboka eto fa vonona ny andray ny toerany iray izay tsy manananana hatramin'izay aho. Izany hoe tsy mametraka olana aminao izany? Tsy mametraka olana amiko izany ka vao maika aza mahafinaritra izany. Everiko solon'ilay zanako tsy azo izy ry Fanja. Ataoko fa tsy ho sarotra amiko ny andray ny fony. Marina izany hoe tsy manandray tokoa izy. Any ka raha vao mahita olona tokony amin'izany dia mora mifandray aminy. Sady mahafinaritra ihany koa izy iny e. Misaotra riary aho. Resinao lahatra ihany tokoa noho ny farany. Samby mivavaka mafy amin'Andriamanitra mba haritra mandrakizay ny fiarahantsika e. Fa tsy ho azo tsampiny eny anelan'elam-potoana eny akory. Eny ary. Zaniko. Mahafinaritra kosaka izany a. Ndry fa nga tsy mahafaly indry izany e. Ndry nefa ity tomiseto indray eo ampiretretana izany rehetra izany. Fa maninona tsy tia indrindra nga hiariky sa ahoana e? Azo dina tsy fantatra se ino zavatra mampitebiteby amin'izao fotoana izao a. Mieritreritra an'ireo olona niaraka tamindry teo aloha indray indry io izao a. Fa nidimina keny izany ho andray an'izao lalan'izao e. Na dia ny fieritreretana izany rehetra izany fotsiny aza ve dia tsy efa mampivoraka ny lohako amindry. Fa ndry ity ve aloha vonona sa tsy vonona e? Sao dia manao varotry ny manano tena. Tanteraka arabaky teny amiko ankizy ao am-pitenena an'izay amin'izao fotoana izao a. Ary raikitra vao tora-kovitra ny varotry ny manano teny. Aza manao an'izany ankiry Fanja. Raha mazoto hialanenina farany ihany ndry inona ny manakana tsy anakindriana izany? Za ve? Toa mazoto nefa toa kivy ihany koa e eo anelanelan'izany rehetrarehetra izany. Marina fa mafy ihany izay dona rehetra ny anjato tamindry izay a. Manaiky an'izay tokoa. Ny mafy indrindra e. Ary varavarana androsoky makany an-trano izao fanapahako hevitra natanteraka ny aminay sy ary izao. Iary koa ve fa nandiha tamin'izany lalana izany aky?
Izay zao no ohatra somary mampiavaka ny tantaranareo hoe ohatra ny mampieritreritra hoe sao dia nareo roa marina raha no tena tokony ifameno sy hitambatra. Afenona ve ny resanseno? Mahatsiaro ny fiainako feno foana ka. Raha tsy mikapoka ny fahafatesana rehefa avy eo anga. Kapoka mahery sy mandrivorivo tokoa. Tahak'izany ihany koa anie no iaina niary tamin'izay olona niaraka tamin'ny rehetra. Mahagaga anahy ny mampitovy ny tantaranareo aky a. Azo eritreretina ihany koa no hoe mety ho azo tsampona. Isy loza hiatramiko inanelan'izay raha vao tapa-kevitra ny rosondry. Eny tokoa. Nefa raha ny araka nefa nahafantarandringamba fa tsy matahotra an'izany a. Raha za tokoa no raha tsy vitana, tsy maninona. Andray kosa aky, mahery loatra kosa aky izany tenindry izany ry Fanja. Marina anie izany ry seheno e. Vonona ny amin'izany a. Manana aky finoana. Ataoko fa hiara angamba ilay tena anjarandry. Za mino an'izany ka nandrasana hatramin'ny ela. Asa kiko. Dia mifankatia nareo amin'izao fotoana izao. Mifankatia izay nefa ohatra ny samy mitebiteby hoe tsy rifidy Na ianao aza. eny fa na za ihany koa aza saingy tsy sanampiseho an'ny fahalemeko ao anatrehan'ny Fanja mba lehilahy ihany mantsy miteny. Marina izany aloha. Nefa raha ny zavatra niatra taminareo atoko fa tena enjana tokoa, tsy mahalehilahy mihitsy. Raha itelo efa nanambady izany no sendran-kaso foana. Tena mafy ange izany ry ary. Nefa ho afaka ho aiza moa saingy tiany Fanja, tiako izy ary ohatra ny manana tsirom-panantenana ny tonga lavitra izany miaraka aminy. Fa ahoana nefa fahitanao ny Fanja? Fanja fantatro ny zavatra mampiaya azy. Efa tsy misy miafina aminao tsony tokoa moa raha hoe ny zavatra nilalovany rehetra. Izay mihitsy no itovizany betsaka amin'ny tantaranao ihany koa. Marina izany ka tsy manome tsiny azy aloha fantatro fa tia izy saingy ny tantara nisy sy ny aloka mandindona amin'izao fotoana izao manakana ny asambaran'ny feo. Za tena malahelo azy iny mihitsy ry ary. Malahelo azy any fa tsy hitako izay atao toy ny anabaviko mihitsy mantsy ny fitondrako azy. Inona tokoa moa no azony se atao amin'izany Dia tsy haiko mihitsy. Tena atovy ranga izay mety raha ary. Atovy izay mety alavoraro ny fiainanareo. Zay foana no efa nikatsahako hatramin'izay saingy tsy mety tonga hatramin'ny faratampony izany noho ny fahafatesana izay mateti-piavy ihany koa ohatra. Ary maninona moa raha hoe ohatra hoe mandeha manamboatra vitany nareo roa ka? Ahoana hoe ry se? Asa sao dia hoe izay mety. Fa manamboatra vitany ahoana aloha no tiany sy ny teneniny? Tsy izany fa ohatra misy olona mahay an'ireny ihany mantsy. Ireny le mpanandro ireny izany. Ireny mpanandro ireny ataoko fa mikarakara an'izany ka sao dia tokony azo eritreretina ihany ny amin'izany sa ny amin'izay indray no tsy mbola nieritreretiko nisy namako izay mantsy mandeha makamy matetika ilay tala. Fa inona no alehany any amin'izany? Mitovy tantara amin'ny ainako ihany koa ve izany namase izany? Ny azy indray aloha tsy ohatr'izay fa zavatra fa mihitsy. Ohatran'ny hoe tsy mety mahazo zanaka izany ny olana taminy. Nefa dia nijerena tany amin'ny dokotera ny te-pahasalamany normalina sy ara-dalàna avokoa. Dia anhevitra hita farany izany nisy nanoro azy an'izany rangahy izany hoe mahay mijery an'izany hono. Rangahy moa izany se? Ireny le mpitaiza olona ireny re ry ary. Dia ahoana rafidy? Zao zareo fa niteraka efatrako. Zany Izay ho any ohatran'ny nahagagako. Dia nilazain'io rangahy io izany fa hoe ny vitany namboarina. Dia ny vara ny fangatahany. Nampifantsiana tamin'ny anjara ny vitany. Mahavariny izany se ka soa dia hoe misy hevitra ihany ny amin'izany. Fa za koa angery se tsy dia mino loatra ny zavatra lazain'ireny olona ireny. Eny ka na za koa ary ohatran'izany eny. Fa ny fahitako an'izany no ohatran'ny nampirona kely tamin'ilay izy ihany. Nanaraka ny tantaran'izay bandy izay mantsy. Zany ka tsy haiko aloha torohevitra ihany sao dia hoe mety aminareo fa ity zavatra miatra aminareo ity mantsy ohatran'ny zavatra hafahafa izany.
inefatra manambady fe dia inefatra maty vady ihany ko. Noho ny ianao moa izany intelo. Tsy haiko aloha e, mety aza atao ihany tokoa izany hevitra se izany. Eritrereto ihany aloha e. Eny ary ka ataovy aloha ilay zava-pisotro e. Ohatra eny ary. Tsy efa milamindamina avokoa ve ny zavatra rehetra e? Toa efa voapirina avokoa aloha ny entana rehetra ka Mbola tsy maintsy mizatazatra kely ato amin'ity trano vaovao ity indray aloha izany sika e. ohatra ny malahelo ny tranoko taloha ihany ary avy a tany mantsy nefa nahazatra. Rivo-baovao re no ilaina ary fanja. Na ny tany amiko na ny tany aminao samy mitahiry ny aloko ny lasa avokoa izany ka tsy mampety antsika mihitsy. Tsy aleo ve miaina amin'izao toeran'izao e? Sa tsy mahafinaritra anao indray e? Mahafinaritra tokoa ka tena tiako. Rehefa faritra izao anao dia mahatsiaro sambatra ihany koa. Toerana mety ho lavitra fahafatesana ve tsiry ary? Manana vola fanja, tsy ho azo intsony sika akory. Aiza ny toerana tsy tonga ndra fahafatesana nefa e. Eny an-dalana rehetra eny, any anaty rano, eny anabakabakeny, naiza naiza e, tonga ny avokoa ka tsy ny fandosirantsika amin'ity toerana ity akory no. Okizay ho aho. Alaviro amin'ny sainao maneritreritra ao izany. Eny e, fa tena vizana izany tamin'ny fampirimana ny entana rehetra. Ka mba makaina amin'izay ary aloha e. Oe, hadimy eto indray ty vazy lehibe ty marina. Fa atao aiza ity? Apetraka ry amin'ny latabatra any ambony ka. Aleo ianao hitondrako azy ihany fa tsy maninona e. Ay, tandremo fa somary misy lanjana izy iny a, dia mandehana moramora moa e. Mandehana moramora ho miakatra amin'ny tohatra io. Aza manahy ianao ahy e. Ny voninkazo atao amin'izy ity rehefa aty e. Andraso aloha jerena fa mety mbola atao anaty baoritra ato angamba a. Raha tsy hoe voatsindry any amin'ny farany ambany any. Dray marina, malama izy izany a. Oay, tandremo! Fototra ilay izy. Fanja tandremo a. Andriamanitra, fanja. Niserain'ilay vazy lehibe fototra tetỳ an-tanako teo izy. Zaho efa ty amin'ny zanatohatra farany ambony aty. Fanja, fa naninona ianao e? Ry lanitra aho, fa ninona rety e? Tena lohan'ny tontona ny marina. Jereo izany rano tsy nika aminy. Fanja, tena tsy mihetsika intsony Fanja ho aho. Fanja, fa maninona ry ianao e? Tena maty ty. Tsy mitepitsona ao fony. Ry lanitra aho, fa inona re tiana ataoko hoe? Fanja ho aho. Namono anao aho. Fanja, ay, fanja ho aho. Tsy fananiko re iny e. Fanja. Fanja? Tena nanonofy aho marina. Nanonofy ratsy be aho. Nanonofy aho hoe maty ny fanja. Maty ny anjeran'ilay vazy lehibe iray izay. Ary izany no nanjera azy tamin'ny lohany. Fa nofy ahoana tokoa ary izany e. Inona ny dikan'izany? Fa mbara inona ho azy izany? Sa hampitandremana ahy? Tsy haiko. Miaratsiny sera ny nampiantso salasalam-potoana ohatran'izao aho. Tena mety voahelingelina tamin'ny asa mihitsy izao se io. Mba afaka loloha androany dia avy tena monjy n'ity fotoana mena aty. Misaotra indrindra. Fa ahoana aloha e? Inona ny lanse a? Mikasika an'ilay resantsika se farany iny ihany ka. Nampieritreritra tokoa ilay izy a. Rehefa namadibadika ny saiko tokoa nandritra n'izay fotoana izay. Ny amin'ilay olona malaza hoe manamboatra vitana nambarany se iny re ry fidy a. Marina tokoa izany. Ka ohatra mitady ho resy lahatra ny amin'iny ihany a. Zany? Fa aiza ry se no misy an'izany olona izany a?
asa mety afaka mitondra any aminy ve aloha se olona any atsimotsimo any aloha le izy efa hitan'se zany misy azy nisy fotoana nanaovana asa tany ka nandron'le namako any misy an'le olona tena mba hiangaviako se raha mety hiangaviako mihitsy se mba hitondra ho any amin'ny olona io faharoviana ny fiary zany mieritreritra ny andeha hoanika asa na zao dia zao aza moa maninona fa se ihany io rehefa voniny se dia tsy maninona fa afaka mandeha antsika fa inona aloha mahatodina ny ary ohatran'io tsy zany angery se fa tena nisy nofoatra ny hafahafa zay mihitsy ny ainako tatoato fa no fiafafahoana ary se tsy haiko mihitsy zay tena antony andrasongefa ho tantaraiko an'se eny ary dia ohatraohatran'izay foana le izy manofo ny fahafatesan'ny fanjafoana ary se mba lalina koa zany fa inona raha mahatonga an'izany asa efa mandindona avy ny zavatra iseho amin'izay noho ny ataoko an-trano ny mahafaty azy zany tsy nitandrina ka nahatonga n'le vazy vera lehibe nintsira tany aminy ary le ray indray zany tsy nijery tsara ka nahatonga ny fiara ny entiko ifandona ny fiara hafa ka izy teo anilako ny vantanan'le fiara avany ohatra ny mahalasa saina ihany zany ry ary ka izay no ohatra ny nampikiropaka io angery se fa inona marina raha nidikan'izany nofonao zany ka izay angeno anisan'ny nahatapa-kevitra ho any an'le mpaniditsy vitana nylazainy se io ay ve nisy an'izany ka vonina andeha ho any na dia zao ihany aza dia ahoana re zany roviny se no afaka mitondra any fa hono aloha ahoana aloha mifandraisa amin'ny fanjan'izany nofony se zany amin'ny fomba ahoana mory se no ilazako an'izany aminy ampahatahotra sy ampitebiteby azy tsy hanao an'izany kosa aloha marina tokoa aloha zany raha mandre an'izany fanja tsy maintsy orokoditra tokoa za angery se efa saika nanapa-kevitra ny anapaka ny aminay mihitsy nefa ohatra ny tsy vitako indray ny ampitondra fahoriana ny fanjaka indrindra fa le zazakely izay efa tena raiki-potateraka amiko eny fa azo eritreretina ho nofo toy ny nofo rehetra koa nge zany zany ve ozy se eno za manao hoe mety misy dikany ihany zany fa tsy tongatonga ho azy amin'izao tsy misy mahafantatra zay tena fototry ny fiaviany tokoa aloha ka io ry seny no hitako vahaolana farany ho angamba raha tena mpitaiza olona mahay tokoa io nolazainy se io ataoko fa ilaza amiko ny tena marina ny fiainako ka ahay anetsy ny vitako tokoa izy zay aloha ny raharitsika fa inona moa ka hoana roviny se no afaka tsy misy hoe rovina fa rehefa tena maiky se dia afaka maka konzy herinandro fa tsy maninona mihitsy nge zany azony se atao ve zany inona moa ny olana raha hoe zay no azoko anampinanareo amin'izao zavatra mahazo anareo zao ko tena miala tsy indrindra rery se dia misaotra mialoha ihany koa fa tena tsy hitako mihitsy ty afaka mandeha antsika raha vao tafiditra fotsiny konzy ako any am-piasany ka maninona raha ataontsika amin'ny alarobe ary tsy maninona zany ka amin'izay tsika ny miainga fa hono ary se ahoana zay ry ary ny amin'izany hevitra zany efa niteneniny se tamin'ny sehny vadiny se ve tsy mbola nyresaka nininona tamin'ny vadika aloha ka ay fa ahoana nefany raha mety ry se dia aleo mba hijanona ho tsy ambarahantelontsika se ihany reny fa tsy tiako fantatry fanja mantsy zany ay tsy maninona ka manjary mieritreritra zavatra hafa sy manahy izy ka tsy dia tiako loatra ny fotoana hanatanterahana ny raharahana eny efa manantona ihany eny za aloha tsy nieritreritra niteny an'izany amin'izy mirahavavy mihitsy na dia hoe tsy niteny an'izany azy se aikosa tsara zany zay fa andraso alamiko ny fotoana raha dia amin'ny alarobia zany eny se fa andeha ho aiza ianao dia tsy haiko re zay hitondrany ary fa mba niangaviany araka aminy fotsiny dia aiza moa no andavako an'izany ozy ianao ka atao tampoka be zany fanapa-kevitra reo zany nge ka zay no nambaraniko dia tsy fantatra ve zany hoe andeha ho aiza nareo lalàna andeha ho aiza efa hoe tsy fantatra ho ary sy eno zany hoe ho any amin'ny fary tamin'ny fotsiny ony amangy ny fianagaviany angambany
dia mba mora mifakahazo kosa retinareo ko. Zany aloha dia marina e. Izy raha teo moa tsy misalasala fa mora ifandraisana ka zay no nampitovy nitady nokanga teo aminay. Dia eny ary izany ko. Fa tsy mampaninona anao a? Rehefa mihera amin'nkoatran'izany fotsiny ianao dia tsy mampaninona ary izany e. Ay, tsara kosa izany. Zaho koa ve moa dia tsy hamelanao amin'izany. Ko raha tsinona ko. Raha tonga na any fanjany izany fa hoe tsy hamelanao hiaraka amin'ny ara dia mba ahoana ozy ianao nanaovan'ny fanjanahako. Iary dia elabe ve izany ianao no any? Arakarany ihany ka. Fa inona moa izany ny zavatra mainka ve tsy maintsy vonjena any e? Momba ny asako re. Ka to tampoka beko. Ary ahoana koa no hoe nareo sy fidy miaraka? Ka tena misy zavatra ilako azy tokoa mantsy ihany e. Izay roalahy efa nifampiresaka ihany fa mahafantatra ny zavatra hainy aho. Ay, dia ahoana nefa ozy fidy tamin'izany ka? Tsy maninona mihitsy ozy izy ka vonina izy. Ka rehefa vonina moa izy, inona ny olana amin'izany? Ay, ka dia misaotra anao ary. Fa mbola aiza ho aiza eto moa le toerana lazainy Serofidy a. Se mantsy izao no mahafantatra tsara n'izay misy azy. Andraso aloha e. Efa elaela ihany tokoa ny taty ka ohatran ny vabengy ny tanàna rehetra ty izany e. Zany a. Andraso aloha e. Ohatran'ny hoe tetoeto izay nisy azy. Dia mety izy amin'ireo trano somary ivaiva ireo zany le izy. Andraso hoe ry angambany. Andao hoe amantana amin'io raha io tsika sianao. Mety eo angambany ka. Asa, andao ary e. Dia tareo ny lalana ka. Manahoana ianao ry Kiaka? Zovinareo, ary ianao inona? Kiaka ranoko no tadiavinay. Ary avy any lavitra be any izay no tonga ao aty aminao e. Zany ho izy. Zany ranoko kaky aminy. Fa ahoana? Eny e. Vao nahitanao tokoa dia tonga dia tsaroko ny endrikao. Efa ny aona tamiko anga ianao. Eny tompoko. Ohatra ny tsy tsaroko loatra. Ka efa ela tokoa e. Na ny lalana makaty azy efa saika tsy tsaroana tsony. Ka io zay ry ary e. Izy ny Kiaka ranoko mpitaiza olona malaza ety amin'ity toerana ity. Fa ahoana ny anareo roalahy reto moa e? Ka raha tsy manahirana anao ve ry Kiaka ranoko, afaka mandroso ve aloha tsika e? Sady vizana mihitsy mantsy izay io no mbola lava ihany koa ny resaka. Hoatray, azafady tokoa ry izy roalahy, dia mandrosoarinareo amin'ny rahalahy ity. Misaotra indrindra e. Ka ahoana ary ny antondianareo roalahy zay? Ka tsy zany rery Kiaka ranoko fa tia rahalahiko ty eo noatra ny somary manana olana kely e. Ka zay no nandehanana taty alavitra be taty. Anatona anao sao dia mba misy azonao atao ihany entina mafana ny olany. Ka ny amin'izay indrindra no ohatra ny tsy mifakahazo ihany Tsy mifakahazo ahoana moa zany ry Kiaka ranoko? Tsy zany mantsy fa efa tsy mandray olona tsony amin'izao fotoana izao. Raha toa ka mpitaiza olona tokoa no nahafantaranareo ahy taloha. Fa ahoana? Eno ry Kiaka ranoko. Fa tsy mitaiza tsony ahoana tokoa ianao aloha fa tsy azoko e. Efa ela ny ala tamin'izany ry izy mirahalahy. Ary tsapa avy amin'izany fa tena olona lavilavitra tokoa nareo. Ndray rery Kiaka ranoko e. Marina mafy izay raha mba mahafantatra an'izany. Ka miala tsiny indrindra raha tsy afaka nampianarany tenako e. Kiaka ranoko avy lavitra anie zahay e. Ary efa nandany fotoana mihitsy nandehanana taty.
nasesiky ny olana moa zany ka dia iverimaina fotsiny tahaka izany ve zahay mirahalahy? Tsy mandray olona tsony aho eno ary Kiaka Ranoko, fa inona aloha ny antony? Antony maromaro tokoa no nahatonga an'izany fanapahakevitra izany. Ka nefa nge ianao dia relazatraizataizy. Ohatra ny tarika retina ho ahy zany taty aoriana ka zahay indrindra nametraka olana tamiko. Ny tenako moa araka izao fahitana raha ho azy izao efa tena osa dia osa tokoa. Kiaka Ranoko raha mba misy azonao atao ihany, tena miangavy mihitsy miangavy ianao zahay, miangavy ianao zay ny andraisanao sy indrindraindrindra mba anampianao anay fa tena tafalatsaka anaty velam-pandrika mahery vaika nge zahay ankehitriny. Fa viaiza marina moa zany nareo reto Vandetananarivo any zay ry Kiaka Ranoko. Fa antapatatra amin'ny endrika sy ny firesaka reo eto zany. Hay tena avilavitra tokoa. Ka zay ange ho ahy nefa ve dia iverimaina ohatran'izao fotsiny? Eny azoko ny fitebitebinareo amin'izany ary na zaza sadaketra ihany mampitaiza olona dia manampy azy reny tokoa fa efa teo aloha zany. Nefa zany very Kiaka Ranoko manaka ananao tsy hanatanteraka an'izany amin'ny fotoana rehetra zay mety ilan'ny olona anao, indrindra fa nytoy izao. Eno zahay indrindra ny voasaika ho teneniko teo ka no nareo avy lavitra no enao tsy mahafantatra ny fijanonako amin'izany toerana izany tsony no hanekeko ny fangatahanareo raha ny anio zany. Dia misaotranao be dia be tokoa rery Kiaka Ranoko. Tena misaotranao tokoa amin'izany fandavatenanao zany ry Kiaka. Dia aza be resaka tsy miara fa inona le olana sety. Dia zany reny hoe izy ry Kiaka Ranoko ohatry ny hoe tsy natao ahita mangirana amin'ny fiainako mihitsy ohatry ny hoe efa voaozina ho toka-teny eny foana. Asa aminao mety misy ary mandaitra tokoa ve zany oziny zany? Dia inona ary no andrasany sy amiko amin'izany olana se zany? Tsy manana anjara amin'ny fanambadiana mihitsy fa isaky misy olona miaraka amiko dia saika maty avokoa izy ireny. Ka ataoko fa ny vitako mihitsy angamba ny tsy mety ka mila amboarina ve? Ianao no mahay an'izany. Mila fanamboarana hoana moa zany vitan'ny se zany? Ataoko fa fantatrao angamba ry Kiaka Ranoko ny tiako ambara amin'izany. Eny azoko ihany tokoa aloha Eka ianao tokoa ry Kiaka Ranoko mahafantatra an'izay mety aminy. Ny amin'ny tialanenina farany ity ny mety tsy ho zakako ry Kiaka Ranoko raha sanatrika anaraka an'izay lalana efa nidiavin'ireo olo tiako teo aloha ihany koa no izoran'ny fanja. Fantatro tsara, tena haiko tsara ny zavatra mahazo an'izay ty. Ka antinaiko fa mba mora aminao araka izany ihany koa manamboatra ny vitako ry Kiaka Ranoko. Ka fomba ahoana moa zany manantanterahana an'izany? Zao ary ety ampiandohana aloha dia tsara ihany mametraka amin'se fa sarotra amiko ny manodina an'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe akaiza indray. Tsy azoko ny tianao tenenina ry Kiaka Ranoko. Zany hoe tsy manome toky anareo na inona amin'izay zavatra mety andrasanareo aty amiko. Fa ahoana ry Kiaka Ranoko? Ka ny fahaizanao sy ny fifehezanao an'izany mihitsy nge ny tena naharesy lahatra anay. Na dia zany azy tsy afaka misalovana ny asa tanan-janahary satria fantatrareo tsara fa izo ny nametraka an'izao zavatra rehetra izao amin'ny toerany. Eny nefa ataoko fa misy fomba hitanao fa afaka miara-miasa amin'izany herin'Andriamanitra izany ihany koa ka mety ahavonjy ahy. Zay sy olo tiako indrindrandrindra. Io olo tianao io koa mitovy tantara aminao araka ny efa nitantarako azy taminao teo ry Kiaka Ranoko. Zany hoe samy tsy manambitana amin'ny fanambadianareo no sady mahery andro. Zany ve le hoe totombitana sa mahery vitana? Inona ny filaza azy ry Kiaka Ranoko? Vitana nampetran-janahary no mamatotra an'se ka sarotra ho any anitsy sy anarina an'izany. Maninona hoe ry Kiaka Ranoko? Indrindra fa ny aminareo sy ty tovavy lazain'se amiko ty. Fa ahoana marina ry Kiaka Ranoko? Mahafantatra ny toerana misy an'io tovavy io ny zavatra ny aina ny rehetra
ka za de tena milaza marina aminareo fa tsy azonareo atao mihitsy na de ny miray toerana aza mazava ngam'izay fa ahoana kosa e zay ny tena marina e fa raha mbola misisika amin'izany moa nareo de tsy maintsy hiafarany fahafatesan'ny ray aminareo zany. tsy azoko tena tsy azoko mihitsy rery kiakiranoko a zay no azoko lazaina mikasika azy ty fa raha hoe anitsy ny vitanse tsy efako zany tsy misy azoko atao mihitsy. tena nandakiakiranoko araka ireny efa eniny se teo reny ny valiteny azo avy aminy ary ny tsy pahamazava fa tsy afaka niaraka nareo sy fanja fa marina ary ve ny zavatra nambaran'io rangah io e ka araka ny mahampitaiza olona azy de tokony akatoavina sarahana moa zay lazainy rehefa hoe manatona azy ohatran'izao ny olona fa io moa asakasakse ihany arakaraka ny finoana ihany ko e nandatsy nety nanitsy ny vitako izy ka mety tsy vitany tokoa angamba mato izy nanipoka ohatrany reniko de ahoana ary zany za nefa tena tiany fanja de zay indray aloha ny tsy haiko ry ary ka inona ary no ataoko manoloana an'izany e dia ahoana kiny amin'izany olona lazaindre zany ry fanja tsy haiko fa le ankizy namako efa ela be zany sy ireo tafaresaka tamiko voaingana zay de nitantarako ny nanjoa de izany eny nanorevitra hanantona an'io rangahy io e dia ahoana moa zany ny ataon'izany rangahy zany aky tena tsy haiko akirse eno to hoe mahay manamboatra vitana hono izy ohatran'izany aloha ny fahafantarako azy mahay manamboatra vitana eno ohatran'ireny hoe mpitaiza olona ireny angambo zany dia misy olona mahay an'izany tokoa ve ky ary ndry tena raha tsy vitana tokoa ve ndry tena tsy haiko akia torohevitra ny azy ka hoy za taminy hoe andraso aloha hieritreretina momba an'izany ay ary raha ny toerana misy an'io olona io efa natorony tsy eto afaritany Antananarivo aloha le izy dia ahoana keny amin'izany ry fanja dia inona ataondry amin'izany ohatra ny manampy eny aminay sy ary akizy ary se eno fa misy inona indray e ka zay ny kiny ohatra ny hoe maresy lahatra hoe sao dia mba tokony ho any any ary raha misy vahaolana tokony atao amin'izany zany sa ahoana ny eritreritry indry momba an'izany aloha arakaraka indry ihany aloha io e mizay ataondry sy mapetipety indry atao kia za ohatra ny efa tapa-kevitra ny anantona ny orangam-pitaiza olona io ary tsy maintsy io anaminy na ny fomba hoana na ny fomba hoana alohan'ny rosoana sy ary amin'ny raharanay rehetra so de sanatria mantsy eny tsy maninona aloha e tsy hitako izay olana amin'izany koa so dia izay tokoa ary no anafaka indray amin'izao gejamaso andry izao kiry fanja ka so dia afaka miaraka amiko akindray amin'izany fa rovino indreo no mieritreritra ny andeha ho any mantsika tsy ela rapitso ihany fangana ro sy ary tsy araka amin'izany ka tsy miaraka izay akory ka ndry fa ahoany ka zany zavatra zany ingery se eno tsy nieritreretiko hoe olona izay naminy mihitsy zany veky fa ahoana kosa arany tsy tiako akia avelao anariry ihany tsika sindry zany zao mahafantatra an'izany ka ahoana mety vonina ihany ve aloha ndry ndry aloha za mieritreritra ny amiko mihitsy tsy olana mihitsy zany fa zao ny anafarako andry fotsiny de hoe aza miteny ndry eny fa na dia mifidy aza tahandremindreny miteniteny an'izany aminy isy ary mantsy zao to lasa mifanakaiky be tokoa eny akia aza matahotra ndry fa tsy tenitenina na inona na inona aminy mihitsy ahako zay ary fa amboary fandaram-potoana ndry de rapitso zany raikitra kia ny amin'ny solokely angamba aloha aterina any amin'ny toeny etosa izy mandra-piveritsika avy any eny ary
ahoana ry Kakiranoko a? Inona no azonao lazaina momba ry tovavy, miala tsiny aminao indrindra fa tsy afaka ny anome valiteny mahafapo anao Fa ahoana ry Ngaranoko a? Fa ngainao tsy hoe mahay manamboatra vitana indray akory? Karaha zany raha tsy vitana, maninona re raha amboarina araka ny fahaizanao zany? tsy azoko atao velively zany, tsy vitako. Indray, fa nahoana re mba ataovy re? Eno a fangamo ianao tsy malaza amin'izany indray Ka namalaza amin'izany tokoa ary anakisany. Tena tsy azoko ataony amin'ity toerana misy anao ty Tena sarotra ny amin'izy io. Ary lazaiko marina aminareo fa efa fantatry mialoha zao fiavinareo aty amiko aty zao. Fa ahoana moa no nahafantaranao an'izany dia meloa tompoko? Anton'izay tsy azoko lazaina aminareo mirahavavy mihitsy, fa manoloana an'ity fifanambadiana tianareo kasainy ity dia mihaino anao zahay? tsotra ihany. Tsy azonareo atao ny manatanteraka an'izany. Fa nahoana tompoko? Satria voarara, ary tena voarara ny amin'izany. Fa voarara ahoana re ry Kakiranoko iza mandrarana tsy hivady raha fahafatesana? Efa nampitandrina tamin'ny alalan'ny nofo izy, miseho amin'ny endrika maro. Manaiky ny fahavaloko hatramin'izay manaiky tokoa fa raha fahafatesana tokoa manakana amin'ny nofinofoko rehetra. Nefa ahoana moa ny fomba andreseko azy? Zao ianao mbola milaza indray fa tsy afaka miaraka za sy ary. Dia ahoana? Inona ny ataoko izy ianao Ka ny amin'izay zao ny tena... Lazao re tompoko fa ataoko lazao moa teneny fa vonina ny anome volanao na ohatrina izay ilainao tambon'izany re ry Kakiranoko. Tsy resa-bola, tsy olana amiko iny. Tsy mivola akory ny sakana amin'ny fanirianao fa zavatra hafa mihitsy. Inona re lazao re? Raha fahafatesana be siasi. Raha fahafatesana? Raha fahafatesana. Dia tsy misy afa-tsy izany ve? Ohatry ny hoe fampitandremana ho aly izy. Iza no faty aminay siara toa ka miny misisika amin'izany zay? Za? Iza ny mahery vitana izay raha toa ka samy niaina tamin'ny tantara mitovy ihany? Za tsy mba nahita vitana tamin'ny fitiavana? Solokely sisa no izy rery ihany sisa. Eny fantaro tsara angamba ary nga Kakiranoko ny toerana misy azy ka ataoko fa tsy hanome tsiny azy ianao. Eno fantatro tokoa ange zany. Dia hijanona ho toka tena mandrakizay tokoa ve zany zay raha araka ny eritreritrao? Samy mahery vitanareo ka afaka mifamelona tsara, nefa mety mifamono ihany koa. Ahoana tsara? Zay ny tena tahotra amin'izao toerana misy anareo zao ka hanakanako anareo tsy iroso amin'izany fikasanareo zany. Reo fahafatesana teo aloha dia efa fampitandremana napetra no anareo amin'ity sedra farany ity avokoa. Sedra farany? Fa sedra farany ahoana koa? Zay angamba no azoko lazainy. Ohatrany tsy mahavany olako ianao ry Kakiranoko nefa dia efa lalana lavitra ny teteziko vao tonga taty aminao taty izay. Haika fandanimpotoana fotsiny ihany zany. Tsy aza raisina amin'izany kosa zava-dehibe noho ny zavatra nandrasinareo tamiko izay no lazaiko izay, mba tsy hitsampikinanareo mikipy manoloana ny fandrika efa misy zay tsy azonareo hidivirana mihitsy ry kalakely Dia ahoana ky? Ohatrany tsy mino an'izany akiza. Sy ianao tena mieritreritra ny roso ihany ka. Ohatrany hoe mampitandrina izany le rangaha ky Toa tsy hitako akory anie izay nataony tamiko teo tsy nijery momba akory ery izy ko. Eny akiko. Avy hatrany dia niteny andreny zavatra nilazainy teo reny fotsiny rehefa avy nilaza sy nitantaran'ny fiainako taminy Eno aky? Fa zaho ohatrany tsy resy lahatra tamin'izay zavatra nilazainy teo Dia hono aky? Dia iroso ihany izany ndry io? Aleo andramana aky ka raha samy mahery vitana anie za sy ary ataoko fa tsy hifamono amin'izany mihitsy. Asa aloha nareo ihany io. Za koa mantsy mba mitady sy mikatsaka izay mahasoandro miposaka ho anareo ihany koa. Eny aky misaotra aky
ohatra hoe fa ino ny tia mahalasa senanao ry Fanja? Mino angamba ry ary fa mitovy ny zavatra isantsika isenao saina amin'izao fotoan'izao Zany ve? ka samy varineto tsikako. Tsy nisy ny teny tao anatin'ny minitra vitsy fa dia ny fampijery fotsiny. Toa hita hoe samy tsy mahatombona tokoa. Iny fa na dia efa miezaka ny manafina izany fihetsika izany amiko azy ianao dia tsy karotro ihany. Fanja, vita ho maly iny ny raharahantsika. Bovady sika, ora maromaro lasa izay. Dia mipetraka ihany koa ny fanontaniana miaraka amin'izay hoe inona no mety avoaky ny apitso. Dia toa samy tsy misy miteny tsika. Toa mifampiandriandry eto fotsiny. Ianao tsapako manany amiko izany. Ianao koa ny toraka izany satria izay olona niaraka taminao dia saika nitovy fiafara avokoa. Sahala amin'ireo olona niaraka tamiko e. Fanja, aza matahotra ny amiko ianao Dia tombona ve ny sainao raha eteny ianao toy izany koa ary hoe aza matahotra ny amiko ianao? Matoa ny sanondroso tamin'izao dingan'izao dia sady tsy manahany ny amiko no tsy manahany aminao ihany koa. Toa vava fotsiny ihany izany Fanja, moa ve manana herentina mandeha manao vola tantely sika e? Indrindra amin'izao tebiteby iainantsika izao. Tsy ilaina tokoa ve zany amin'izao? Sady efa nandamina fotoanany amin'izany ihany sika. Asa, raha izay ny tianao dia tsy maninona. Nefa raha tsy mazoto ianao, tsy maninona ihany koa fa afaka mijanona eto sika. Amin'ny manaraka ataoko fa tsy maintsy isy fotoanany amin'izany e. Nefa ohatra ny mety ihany izany e. Ilaina ange miala voly amin'izao e. Izay indrindra. Ny olona rehetra toa mahatsiaro tena ho maivamaivana rehefa avy nanatanteraka ny raharahany. Sika ianao nefa toa izao indrindra vao tena hoe mitebiteby fatratra. Tsy lavina mihitsy aloha izany e. Aleontsika mandeha ary sady ny tapakela-piaramanidina koa ve moa tsy efa azo e. Efa vonona mialohan'ny fotoana izany e. Eny fa na dia ny hôtely ivatanantsika telo mianaka any aza. Za sy ianao ary solokely. Endrery ary dia aleo ary karakaraina ny entana. Loza fa maninona e? loza ary fidy niaran-doza ny fiaramanidina ny tondrandry fanjately mianaka raha hiazo ny nosy be iny toerana saika anaovan'ny vola tantely e. Maninona tsara hoe? Fa aiza e? Andao rehefa hijery azy indrindra tsika izao e. Fa nanahoana hono zareo e? Ahoana ny vaovao farany reno mikasika an'izany tamin'ny ianao neny radio teo? Andao rehefa fijery azy ireo nge tsika izao e. Tsy te anakivensena fa raha neniko farany teo dia hoe tsy nisy velona tsony ny mpandeha tamin'ny fiaramanidina ka anisany maty tamin'izany ny fanjately mianaka. Tena mampalahelo ka. Ka ahoany? Andao re aloha e, ianao aty koa. Fa aiza ny lalana ry fidy Andao aty e. Fa anao inona any e? Makany amin'ny tranopaty nge iny e? Aty ny makany amin'ny urgence ka tsy tokony aty ve izany no alentsika fa ino koa tsy azoko. Andao aty aloha no jerena ary sy eno Fidy fa inona mihitsy ary ny zavatra fenonao amiko ty e? Andray fidy dia maty tokoa ive izy telo mianaka maty. Tsy malaika an'izao kosa ry fidy. Oka re zay ry sy eno oka izay tsy misy endrika ahafantarana azy tsony izy telo mianaka reo. Jerenao e. Aza mijery ihany re ianao e. Avy aty. Fanja andraiky malahelo anareo telo mianaka kia. Fanja solo Oka izay ho ary sy eno tsy ampiverina maty akory nge ny ranomasonao e. Tsia fidy etraketraka kosa izao e. Etraketraka nakala azy telo mianaka teto tany sahozina
osy raha ve zao re olona mitsangana teo mihitsy ianao aloka mitsangana dia ndao tsika hivoaka ato fa izany naka ny fatin'izy teny mianaka teny amin'ny tranopata ry fito fa tsy azoko asa fa zaho kory sy eny mba gaga fotoana vetivety teo iny dia tsy hita ka nylazain'le dokotera teo fa hoe nalain'ny fianakaviany teo ony ka ngamba ny fianakaviany ary zany naka aziko dia tsy mba nifampiresaka tamintsika kory very zareo andao ry aloha jerena momba n'izany fianao tia koa sy eno fa to manao any nareo roa ay fa fanjately mianaka reto amin'ny laoko reto tena izy ireo ry sy eno fa ahoana ary zao hoe fa ahoana nareo avelonareo sa matoto io ary lefa nilazaiko anao iary marina tokoa zany za manatona anay aloha nareo ka zany mihitsy marina marina tokoa ny ahafanje aza mananareo fa tsy mahatoto zany zay akory fa nga tsy maty nareo vao teo koa niny ny antso ny ary ny fianakaviany sasany nitebiteby vokatry ny fiaramanidina saika andehanana ny anjera tany anaty ranomasina iny marina zany reto fa nga nareo tsy nandeha tamin'iny ndraika ka nyrovitony solokely ny tapakila saika andehananay dia zay ny vatony sakana tsy nandehananay ndraiko sendra toerana tandrefaka ny nasiany ary azy dia nylalovany fa tsy fatany dia nyrovitiny tamin'izany le izy zay moa tsy nanapo satria naveriny tamin'ny toerana somatsarany atao anaty poketra n'le sakiny ary efa teny amin'ny seranana mihitsy vao nahatsikatra fa aika ka rovitry ty tapakila dia zay ny nanakana nay tsy nandeha tamin'ny fiaramanidiny io dia nanapa-kevitra ny andeho any ambany vohatra avy hatrany zay ary tany zay ny nahafantatra n'io vaovao ratsy io fa hoe niaran-dozy le fiaramanidina saika andehananay andriamanitro zany ve ny mariny tsy mahatoto zany zay rery se eno atry iza zany re tolona telo mianaka reto izy be ihany keo ny fianakaviany ary va fitaka izany olona telo mianaka izany ka niantso anay eny tokoa fa zay reto ka tsy nandeha tamin'ilay fiaramanidiny zay ka afa-paty angenareo raha izanyko ohatran'izany tokoa ry fidy za eto dia mbola tena gaga mihitsy hoe ahoana ary natonga ny solokely androvitra n'le tapakila iny nefa dia tsy fanaony mihitsy anie mikirakira ny entany ary ohatr'izany dia arabaina aloha ry zareo arabaina tsy maty foa manaina ary marina zany fa tena afa-paty tokoa nareo araka ny tenin'ny fidy teo zay tokoa angambe dia fianakaviany maty ihany tokoa zany naka n'le olona telo mianaka teo raha izanyko fa zany ve no antony nandehananareo taty tena zany tokoa ry se ka zay mihitsy ny tenen'ny fanja mantsy hoe tonga dia andao sika hoeny amin'ny hopitaly ainareo tety tokoa tena marina zany fa afa-patinareo telo mianaka raha izany no iziko ndry folo taona mahery ny lasa ankehitriny zany zay vao tena resy lahatra amin'ny fiainanay sy ny anjaranay vao teraka kely amantsy zao zanaka sy ary fanefany ity ankehitriny vao tena hoe lavoraro ny fiainanay toa afa-paty tamin'ny lozam-piaramanidiny iny tokoa mantsy afa-paty nandraisandra fahafatesana tsy tsy zany angamba ny fomba itenenana azy satria tsy misy afaka ny aresy azy zany ny olombelona raha fahafatesana tantara nosoratany sederana antenaina rahabe arinala fizarana faharoa